Androany antsika jery ny atao hoe support résistance. Raha naremarika nareo, chaque fois manao publication mizara graphique dia misy an'ireto ligne horizontale maitsomaitso na mavomavo ireto. Indraindray izy io ataoko droite dia indraindray izy io ataoko ohatran'ny hoe rectangle kely. Dia ireo no atao hoe support résistance. Ohatran'ity zao. Dia reto zany no atao hoe support résistance. Dia izay zany no jerentsika androany. Dia raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy trading dia manasa anao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page crypto trading mada. Misy koa ny chaîne YouTube ahitanao ireo vidéo efa maromaro zaraina eto amin'ny page. Dia misy koa ny canal Telegram izay ahafahantsika miresaka mivantana. Inona moa ny atao hoe support résistance? En fait mizara roa izy io. Misy ny atao hoe support dia misy ny atao hoe résistance. Dia izy io zany karazana droite na jaune ampiasaina repérenany prix, repérenany réaction ny prix. Ny support dia mampijanona ny baisse-na prix. Izay zany no raha ohatra hoe zavaina tsotra. Ny support dia mifreiner ny fidinan'ny prix. Izay zany no atao hoe support. Dia ny résistance indray mifreiner ny fiakaran'ny prix. Ka ohatra zao antsika dia rehefa raha tadizo nidina ilay prix nidina ilay prix, niakatra kely dia nidina, tonga teto teo amin'ny 30 000 eo amin'ny 30 000 dollars teo dia rehefa stoppen'ilay support ilay prix. Izany hoe tsy afaka midina intsony izy satria misy an'ity eto zany, misy an'ity droite dia izay mifreiner ilay fidinan'ilay prix. Donc raha vao tsisy an'ity zany dia tokony hidina aty ambany taty zany ilay prix. Izay zany natao hoe support. Izay zany natao hoe support. Dia misy indray natao hoe résistance. Natao hoe résistance résistance indray mitovy amin'ny support ihany izy fa izy indray mifreiner, izany hoe mampijanona ny hausse-na prix. Izay zany raha adika tsotra. Ohatra zao Ethereum 4 heures ity zao misy ohatra zao tato zao nisy ity. Dia ity droite menamena ity natao hoe résistance. Ity droite menamena ity natao hoe résistance. Résistance satria nahoana? Satria freiner-n'ilay ry ny fiakaran'ny prix, izany hoe ajanon'ilay ry ny fiakaran'ny prix. Ahoana moa zany ny tenentsika an'izay? Jereo taty zao niakatra ilay prix dia tonga teto tsy avelan'ilay ry miakatra intsony fa averiny. Dia niverina niakatra indray ilay prix dia tonga tamin'ilay résistance tsy avelan'ilay ry miakatra aty indray ilay prix fa averilay ry midina indray. Dia miakatra indray ilay prix dia averilay ry midina, miakatra indray ilay prix dia averilay ry midina, dia nidina amin'izay ilay prix. Dia iny no atao hoe résistance. Fa misy fotoanany izy io sady support izy no résistance.
Ohatra zao ty zay nataontsika ty zao, jereo fa tato raha vao niakatra le prix de niverina nidina de tsy navela le dipasy nidina intsony. Tsy navela nidina intsony, ohatr'izay. Niakatra indray le prix de niakatra indray de niverina nidina tonga de tsy navela an'le nidina ety ambany indray fa navela niakatra aty ambony. Am'zay fotoan'izay izy sady support izy no résistance, zany hoe support résistance zany fiantsoana anazy. De satria moa zany amin'ny trading resaka probabilité no resahana dia matetika zany ty tsy atao droite fa ataontsika hoe atao hoe jaune zany, zany hoe tracer jaune ianao zay ampediety an'io support résistance io. Na hoe pivot moa zany filazan'ny ireo trader sasany ny anarany ty. Ohatr'izay. De am'zay fotoana zay zany ty tsy nitracentsika ty zao sady support ty no résistance, zany hoe support résistance zany anarany ty am'zay fotoana zay. Zay exemple amin'ny Ethereum ty ambany ty koa misy de eto ty koa zao misy somary ngezangeza ninazy eto ty koa zao misy jaune ny atao hoe support résistance ty. Ohatr'izay aiza koa misy ato koa zao misy kely ato koa misy kely ty koa zao sady support izy no résistance. Tato izy résistance tato izy support. Ny repérena anazy zany de le rebondissement an'le prix une fois tonga am'le jaune. Inona moa ny ilavana anazy io? Ny ilavana anazy io dia surveillena ny zone de prix satria ity zany ny prix de surveillena io zany ny prix. De ny ilavana anazy koa anaovana clôture sy prise de position. Tato zao nahita signal tsika, ohatra hoe nahita signal d'achat zao tato. Tsy haiko inona secrétaire nahitantsika anazy tany fa ohatra hoe nahita an'le signal fotsiny. De manao prise de position eto, zany hoe manokatra position eto. De raha vao une fois sokafika le position eto de ny résistance manaraka zany no anaovanao an'le objectif-na le clôture. De stop loss-nao ohatrany le niveau invalidé raha ohatra hoe casser le support-tsika. Zany hoe casser zany ty jaune ty ty hoe casser ny jaune, dikan'izay zany hidina aty ambany zany le cours. Zay zany zany hoe mi-invalider zany le scénario-tsika. Donc zany raha vao maka position anao eto de ny support manaraka zany no ny résistance zany anaovanao clôture de position. Lasa hoe ohatr'izao zany le izy avy eo. Zay zany no tena ilavana anazy. Ohatra zao ty zao casser zao ty résistance ty de ohatra hoe nanaka position sorte ianao tato. De asianao raha hoe aty invalide scénario-ko de ty zany objectif-ko. Ohatra ty zao perte zao ty trade ty raha ohatra hoe naka position tato ianao satria fausse cassure ny filazan'ity zavatra ty. Zay zany tena ilavana azy anaovana clôture sy ny prise de position. Zay zany mahatonga misy fotoana manao publication hoe ohatra zao tato zao bitcoin tonga tamin'ny 50 000 $. Zany hoe raha naka position anao avy taty ambany nanokatra trading na teto de ny objectif manaraka de
le résistance ty zany ny objectif de tratra izy de normal no teto hoe attention divergence zany hoe divergence RSI. Kidio hoe divergence RSI de mety possible hidina hanao correction zany ny prix. Zay zany tena tanjony, dikan'izay zany raha vao amin'ny support, amin'ny résistance ty zany ianao tokony mi-clôturer position. Kanefany raha ohatra zany tsy cassé ty résistance ny $50,000 ty de possible hiakatra aty ambony amin'ny résistance manaraka ny prix. Zay zany mahatonga manao publication hoe surveiller les supports na les résistances de jereo hoe cassé ve sa tsy cassé zany hoe, satria raha vao une fois manko iny cassé de ty zao no teneny hoe manao correction le bitcoin, dikany kidio manao correction midina aty ambany. De tam'izay no nahatonga anahy nanao an'ity publication ty hoe jereo ny supportsika manaraka de ny $44,000. Iny zany ohatran'ny hoe support kelikely à court terme, fa ny gros support zao aty amin'ny $40,000. Zay zany nahatonga an'ity publication-ko ty de jereo moa zany fa tato quelque temps taorianan'iny de tena nidina tokoa le prix jereo tato nanao an'ity hoe attention hidina le prix fa taty amin'ny $50,000. Kidio zany hidina le prix de tsy maintsy manoratra support ianao aty ambany hoe aiza indray zany le prix no rebondir. De jereo fa tato taty am'le supportsika voalohany zany hoe petit support zany ty support somary kelikely, taty amin'ny $40,000 ty jereo fa nidina le prix de nirebondir tato. De jereo nefa ny bitcoin am'zao raha averintsika iny scénario iny de tato zany tsika nitrasy support kelikely tato, fa tato tsika nitrasy support somary ngezangeza. Ray amin'ny $40,000 de ray taty amin'ny $44,000 zao. De tato tsika anisan'le RSI tato zany anisan'le divergence tato de inona no nataon'ny prix taorian'izay to de nidina izy de rehefa nidina le prix avy taty nidina le prix de tonga tato izy tonga taty amin'ny ty premier support tsika ty de nireagir le support zany hoe raha vao hidina ny prix de izy no manao barrage an'le prix, tsy hidina intsony. De nirejeté indray le prix de niverina test an'le $44,000 indray de rejeté indray, de niverina test an'iny indray de nirejeté aty. Avy eo am'zay izy nanao chute be avy any de cassé le support tato de jereo fa le prix manaraka aty amin'ny support faharoa zany izy no mijanona de niverina an'ilay test an'le support $44,000 indray. Zay zany le tsara mampiasa an'ity resaka support résistance ty. De misy stratégie tsotra zay antsoina zalahy hoe price action zay zany hoe price action afaka ampiasainy ohatra hoe mbola débutant anao am'resaka trading de ny ataonao amin'io de mi-surveiller ny support résistance fotsiny ny ataonao amin'io fa tsy de mampiasa stratégie sarotra be. Zany hoe raha vao cassé ty de résistance support manaraka indray no surveillena na anaovana ouverture sy clôture de position. Zay ny ilavana anazy de inona koa ny ilavana anazy dia anaovana akana confirmation n'achat io na vente. Zany hoe raha ohatra ka hoe hanao achat de tokony amin'ny support no hanao achat
Dia raha hanao vente aho dia tokony amin'ny résistance no hanao vente. Ahoana zany identifian'ilay support? Le support matetika izay misy réaction de prix ihany no anaovanao support. Ohatra zao hoe jeren'ny adazantsikany, jereva misy réaction de prix ato bobaka be nanomboka taty amin'ny mois de janvier taty dia taty koa nisy. De eto moa zany tsika zao amin'ity réaction de prix ity. De iny zao ny tsaran'ilay manao mitracer support résistance dia hitanao hoe miréagir le prix. De raha vao une fois zao raha vao une fois zao ty tsy fausse cassure zao ty de raha une fois ty na hoe tsy support à court terme satria ty manko zao ty zao support à court terme ty hitantsika ty. Ohatr'izao satria niréagir le prix tato, niréagir izy amin'izao. De matetika koa ny support résistance dia ny chiffre rond. Inona moa le chiffre rond? Le chiffre rond zany ohatran'ny hoe chiffre boribory ohatra hoe ity zao ada zao $2.5, zay zany ny anazy de chiffre rond. Ohatra hoe 1.5. Ohatra hoe jereo tato zao ny tena nisy $1 ny $1 ny cartanao teto zao. Fa jereo fa ny tonga de misy miaro ty supportsika ty fa chaque fois ny prix mandalo eto de tsy averin'le limite-ny mihitsy. Efa impiry, indray, indroa, intelo, inefatra, indimy angamba ty tsy haiko, impolo nanao test de tsy avelan'le limite-ny mihitsy. De iny no matetika tsara surveiller-na. Ohatra zao ty zao 2.5 chiffre rond koa io. Jereo zao ny $2. Jereo ny $2 fa support ity zao support koa ty tato. Raha vao miréagir fotsiny zany le prix am'le droite de support izy zay. Tsy voatery an'io foana, ohatra zao ny Solana zao jerentsika $75 ato support $100 ty zao possible koa ty. Jereo $200 ty. Ty $200 ty zao zao résistance iny ty zao $125. Jereo fa support iny tsy haiko $50, jereny $50 ty. Eo $50 fa raha vao niakatra taty izy le prix tonga tamin'ny $50 de nijanona de nirebondir indray. Ohatr'izay. Ty zao $20. Jereo 80 zany réagir koa ny prix son. Donc zany raha vao midina zany ty Solana ty zao zaho manokana de aty amin'ny $100 ty mety ny surveiller-ko. Na aty amin'ny $75. De inona koa no atao hoe ny reprena support sy résistance koa de ny résistance surtout de ny top na ny ATH. De ty jereo ty zao ny stop de ty zao tsy maintsy support iny. No tsy maintsy résistance iny amin'ny manaraka. Zany hoe raha vao miakatra aty zany le prix de tsy maintsy rebondir eo eto. Jereo zany taty taloha ty zao ny top taloha de raha vao nisy top vaovao de iny no raha. De ny creux koa de azo atao hoe support, azo tena hoe repéren'ny support. Ty zao ohatra misy creux de support, misy creux de support, misy creux na hoe bottom de support. De ny Fibonacci koa azo Fibonacci koa zao azo repérena support résistance. Fibonacci avy aty amin'ny top mandeha amin'ny creux, zay ihany natao amin'ny tracé Fibonacci. Zao.
Izany koreotsika, ity zany koreotsika. Zao. Dia jereo fa izay nivoan'ilay fiboahana tsihy, ohatra hoe ato nivoan'ilay fiboahana tsihy zao afaka atao hoe support résistance ity zao ohatra. Dia ity koa raha ohatra hoe ataontsika droite io ity zao misy iray ity koa zao misy, ity koa misy, ity koa misy, dia aty amin'ny top ohatr'izao, aty amin'ny corée. Fafako amin'izay zany ilay fiboa. Zao, io zao dia afaka atao hoe support résistance io. Izany hoe raha ohatra ka hitana ilay breva aty ambony réagir io, raha hiakatra dia tsy maintsy réagir ato, raha hidina tsy maintsy mi-réagir amin'ireto amin'ireto amin'ireto, ohatr'izay. Izay zany ilay fiboahana tsihy. Ohatr'izay zany ny resaka support résistance. Dia izay indray zany ny videontsika androany, dia raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading dia aza adino manao j'aime sy manao partage an'iny video iny. Dia raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka izany any amin'ny commentaire. Dia misy koa ny chaîne YouTube sy ny canal Telegram dia ahafahana manaraka ny actualité eto amin'ny page crypto trading. Ohatra